fitiavana be aloha zany atao hoe mondial zany tamin'ny voalohany indrindra zay. Faharoa expérience ngeza be na ho an'ny mpanazatra na ho an'ny mpilalao. Fahatelo tsy moramora miatrika an'izany hoe mondial zany. Lesona no be dia be azo trohana zany ao anatin'le izy zay no tena marina satria fantatsika tsara fa ireo ekipa zay tonga tany dia ireo sangany rehetra maneran-tany. 2010 anisan'izany Madagasikara. Amiko manokana vokatra tsara zany no azo satria tsy nodomainitsika fa nahita fandresena roa. Raha fandraisana tsara voalohany dia hitatsika fa goavana zany hoe fandresena anankiroa azonao anatin'ny mondial zany. Tsika nge tsy ratsy aloha azava tsara ny ekipa netana koa tsy ratsy fa nanomboka amin'izay préparation zany tena olana mila nanomboka aloha tsika zany. Aveko foana ty resaka ty hoe tsy ampy le fanomanantena zay atao eto toerana. Isaorina ny fédération satria mba fananao fanomanantena tsika tany France, nanao fanomanantena tsika tany Serbie alohan'ny akanesany makany Hongrie. Zavatra tena tsara zay initiative-ny fédération zay ahafahantsika nahita traikefa be dia be dia nahitana lalao fitsapana iraisam-pirenena izay tena tsy ampy tamintsika, izay ny tombony an'ireo firenena sasany raha oharina amintsika zany. Tsara tsika io fa navoatsika ny hatramin'izay dia fantatra resaka gabarie, resaka lava, resaka angeza dia navoatsika amin'ny anakiraiky olona tsy ampy ny staffy satria rehefa nilahatra tamin'ny France, États-Unis sy ny sisa tsika dia ny antsika moa hitanareo reny mpanazatra ray mpanazatra fanampiny ray dokotera anankiray dia ny an'olona 7-8 ny assistant ny antsika moa zay no azo atao fa tsy hany ny olana fa izay zany no tokony hoe atsaraina amin'ny manaraka zany tena misy satria nge zay le voalazako teo hoe be dia be ny an'olona ilaina daholo zany olona nyteneninareo zany, indrindra fa ny kiné zany, indrindra ny préparateur physique zany tena ilaina tanteraka mihitsy satria le matsa haitsika fa ambony be le niveau technique dia zay niveau technique ambony be zay no tratrantsika nefa tsy tratratsika mihitsy zay no zay amanky ny staff zay teo amin'ny ekipa pirenena malagasy ihany koa izay. Tena hita mihitsy le différence natay satria ohatra fotsiny tsika zao nanao tamin'ny États-Unis dia ilova rery ny lava be nanao tamin'ny France tsika olona makany Mathias zao 2m02 2m00 manao défense aminazy tena sahirana. Anatin'ny rebondsika tamin'izareo USA dia tena sahirana zay no nahatonga an'ireny dingue be dia be reny. Tena hita ka izy nge tsy vitany hoe différence de taille fa costaud zalahy, physique zalahy dia izay zany tena hoe mila renina fa tsy maintsy mitady zany tsika mpilalao vilenta ngeza sy lava. Efa zay foana aloha ny antehatra tamin'ny Mathias tsika fa io zany misy système de jeu be dia be nge nampiasany fa izy hoe tsy maintsy zay aloha ataontsika hoe izy zany no plaque tournante, izy no fer de lance tsika ao anatin'ny attaque zany. Fa efa misy système hafa nampina anazy, misy fampilalaovana an'le ailier, misy fampilalaovana an'le pivot fa izy tsy nange efa fantatra fa nandrasany be sy ny maro satria le vidéo taty Madagasikara tamin'ny Afrobasket nge nijeren'ireo firenena rehetrarehetra dia mazava ho azy fa tsy maintsy boxen'zareo foana Mathias ataon'ny match rehetrarehetra nahitana vahaolana ihany zany na dia ataoko hoe tsy nahomby 100 isan-jato porofon'izay Mathias nge no meilleur marqueur championnat du monde. Mba azonareo an-tsaina moa zany malagasy no meilleur marqueur na championnat du monde samba no vao mandray anjara ataoko fa tsy dia nahavitany tena asany loatra zareo matoa zay zavatra zay no nitranga fa raha amiko zany meilleur marqueur zany toy ny tany hoe USA, Espagne ohatran'izay zany no fahitako azy. Amiko dingana lehibe ny vitany ihany koa ka tena dingana lehibe matoa nisy zavatra zay. Ho anareo tsy tany manko tsy nahitany fa i Donovan anie alohan'izay niala teto dia nijanona izy fa narary
hospitalisé Donovan normal be a raha nenany performance na izy any ary very 5 kilo nandeha nakany fa fitiavany tanindrazana sy le ankoay a de nanao ihany izy fa raha ny tena marina Donovan trokony tsy nandray anjara tamin'iny fa nanao zay vitany izy fa raha ohatra le forme ny Donovan tonga teto ka tsy narary izy a hafa mipetrana zay ngama tsara ho fantatry ny mpanara vaovao sy mpitia baskety fa tsy de faly manome tsiny any Donovan mihitsy na ny kely. Tsisy fa de miandry mondial manaraka ho ataontsika ndray aoka angamba ny mpanazatra rehetrarehetra no amaly an'izay fanontanianao zay a.